Ny tontolon'ny finoana kosa ary no andraisantsika vahiny amin'ity takariva ity. Tsisy akory izany fa Andriamatoa Solofo Ranaivo filohan'ny komity ny taranaka sy ny fianakaviana eo anivon'ny FHM Andravoahangy Fivavahana. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fampalalamba vaovao ma TV amin'ity takariva ny Zoma ity. Miarabanao Jaka dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovao ma TV amin'izao takariva ny Zoma. Matoa ianao Andriamatoa Solofo tonga amin'ity takariva ity misy ny hetsika araka ny efa hita ihany koa eny anivon'ny fampilazana samihafa eny. Ino ny hetsika io? Tonga tokoa ny fotoana ankehitriny satria tonga no ny andro biravoravoana lehibe eo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia fitandremana Andravoahangy Fivavahana dia amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka fanao isa-taona ny volana Desambra izay mitsidika io. Hetsika goavana tokoa izay karakarainareo izay satria dia andron'ny taranaka sy ny fianakaviana amin'ny ankapobeny moa iza le hoe taranaka iza le fianakaviana satria ohatry ny zahatra mitovy eny ao anatin'izay. Misaotranao amin'ny fanontaniana tompoko. Ny taranaka sy ny fianakaviana dia ireo vahoakan'Andriamanitra izay nandray ny fahasoavana sy ny fitahiana teo anivon'ny fitandremana Andravoahangy Fivavahana nandritra ny taona maro nofanisy. Izay angamba dia antsointsika hoe taranaka aminateraky ny aranofo kanefa ao ihany koa ny nateraky ny teny fikasana dia ireo mandray endrim-pahasoavana samihafa na dia tsy tao ary ny razambe ny fandimbya ny vavaka tamin'izany toerana izany. Izay angamba no azontsika maritana ny taranaka sy fianakaviana. Amin'ny alada avy izao no ankalazana izay hetsika goavana izay eo anivon'ny FHK Andravoahangy Fivavahana. Manahoana ny fandaharam-potoana eo anivon'ny fiangonana amin'ny andron'ny alahady io? Ny fandaharam-potoana zany dia mizara roa lehibe. Ny tapany maraina dia natokana ho fiombonam-bavaka satria amin'izao fetin'ny taranaka izao dia raisina ho zava-dehibe ny fiombonana ho amin'ny fankasitrahana n'Andriamanitra ka ny fanompoam-pivavahana in-telo miditra ny amin'ny enina ny amin'ny valo ary ny amin'ny folo ny ombonana izany vahoakan'Andriamanitra zany misy ao anatin'izany fanompoam-pivavahana zany ny fanolorana ny rakim-pisaorana amin'ny alalan'ny fahafolon-karenina sy ny sandrify izay aterin'ny taranaka sy ny fianakaviana eny amin'ny altara. Io moa dia natokana manokana ho an'ny ezaka W fa ao aorianan'izay kosa dia mbola misy ihany ny fiombonana ho amin'ny finoana dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ao aorian'ireo fampivavahana telo ireo. Ny torakandro hariva amin'ny telo ranoany dia misy ny fiombonana lehibe ihany koa anehoan'ny taranaka sy fianakaviana ny fifaliana amin'ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny endrim-pahasoavana maro samihafa sy ny talenta izay ananan'izy ireo dia ifandrimbana amin'izany ny taranaka sy ny fianakaviana rehetra sampana velona ny kristianina rehetra amin'ny fiangonana Andravoahangy Fivavahana. Iza no sainareo manokana ao anatin'izy ity satria dia hoe andron'ny taranaka sy ny fianakaviana, ny taranaka sy ny fianakaviana eny ve zany sa hoe nampino ao isan-kalahady ary afaka manatrika ilay fotoana? Eny tompoko dia tsy anavahana ny vahoakan'Andriamanitra izay rehetrarehetra nandalo tao amin'ny fiangonana aloha voalohany indrindra ny amin'ny mataranaka sy fianakaviana azy araka ny fanambara teo kanefa ao ihany koa ireo mpiombo-pinoana amin'ny fiangonana Andravoahangy ao anivon'ny rafitra samihafa ny synod-apartany sy ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara izay mifandray isan'andro isan'andro ary dia antsoiny ireny ara-iombo mavaka satria dia indray mandeha isan-taona ihany koa izany fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana anehoana ny fiombonana lehibe ho amin'ny fankasitrahana ny tompo izany. Indray mandeha isa-taona hoe ianao izay hetsika karakarain'izay izany hoe isa-taona izany misy an'ity hetsika ity foana. Inona no mampiavaka amin'ity indray mitoraka ity? Ny mampiavaka azy zany amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny tariketra aloha ny amin'ny fitsorana vavolombelona dia ny tanjona ara-pinoana dia ny fisiny izay fiombonana lehibe ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fampimbonana ny vahoakan'Andriamanitra dia eo amin'ny fitandremana Andravoahangy Fivavahana ary eo ihany koa ny fitsorana vavolombelona amin'ny alalan'ny asa dia ny ezaka ho fanatsarana ny W eo amin'ny fitandremana dia ny tenimpolin'Andriamanitra zany. Inona fa dia mazava tsara izay fanazavana nentina Andriamatoa Solofo Ranaivo filohan'ny komitin'ny taranaka sy ny fianakaviana eo anivon'ny FHM Andravoahangy Fivavahana izay. Tsara ihany ngamba tompoko fitinina ampijery antsika ny hetsika dia omena teny fanentanana ihany koa izy ireo mba ho avy mavitrika amin'io andron'ny alahady io. Sotraindra tompoko. Dia manasa-pitiavana antsika taranaka sy fianakaviana rehetra izay nandalo tao amin'ny fitandremana Andravoahangy Fivavahana. Nendriky ny fandaharam-potoana antsika amin'ity taona ity dia ireo fanompoam-pivavahana in-telo miantaona ny amin'ny enina ny amin'ny valo amin'ny folo anehoantsika indrindra ny fankasitrahana n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonana lehibe dia ny fanaterana ny fanatitra eny amin'ny altara izay tanjona ho amin'ny fanavaozana ny W ny fiangonana. Ny arivontsika dia mbola hiara-iombona ihany amin'ny fifaliana satria raha ny mahazatra dia antsoina ny
sampana velona amin'ny fitandremana Andravoahangy Fivavahana amin'ny fiarah-miasa kanefa mitindray mitoraka ity satria tsy fiditsika taranaka tsy fianakaviana dia fa rimbona kosa itsika mianakavy izara zany talety zany voninahitryandriamanitra amin'io andro io koa dia antsoina isika rehetra tsy akanavaka zay nandalo to amin'izany fitandremana zany nandray ny fahasoavany mba hiara-iombona lehibe amin'ny fangasitran'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Dia eny amin'ny efitrikema Andravoahangy Fivavahana zany no ambom-pionan'ny mpindro amin'io andron'ny alahady io isorana fiananao tompoko Andriamatoa sy lofiranay vizaona nanaiky masainy fampalalana vaovao tamin'ny Kristy.